Andriamanitra noho ny fahasoavany izay atolony atsika mahavelon'aina atsika manohy ny fanarahana izao fianarana ny teniny izao. Loa hevitra hodinitsika dia hoe ilay fitaka lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Anjato taonany maro ireo siantifika, ireo manam-pahaizana eto amin'ity planeta tany ity dia nampianatra sy nampiely fa fisaka ny planeta tany. Inga Kopernika no nandinika sy namakafaka ary namoaka fehi-kevitra taorian'izany fandiniana izany fa tsy fisaka velively ny tany fa boribory. Anjato taonany maro anefa dia noraisina ho fahamarinana izany mahafisaka ny tany izany. Enina dia efa nambara azy, efa nilazainga Kopernika taorian'ny fandiniana nataony fa boribory ny tany. Dia mbola betsaka ireo manam-pahaizana tsy nino, tsy nanaiky, tsy nety mihitsy ny sain'izy ireo ny maha-boribory izany tany izany. Indraindray isika olombelona dia tojo fahadisoana tahaka an'izany ihany koa. Mandray ny fahadisoana ho fahamarinana ary ny fahamarinana no heverina ho fahadisoana. Anjato taonany maro ihany koa Satana dia nandondona eo amin'ny varavaran'ny fiangonana mampiaina fahadisoana ny olona ho toy ny fahamarinana. Ary ireo fahazaran'olombelona no nisoloana ny soratra masina nekena ho tahaka ny fahamarinana. Fety Satana ary mitondra izany famitana lehibe izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Ao amin'ny Apokalipsy 12:7 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Ny bokin'ny Apokalipsy dia manambara amintsika fa ilayntsika ny mitandrina na ny apahatelo anjely aza ny fitany Satana. Adama sy Eva ilay niaina tao anatin'ny fahatanterahana tanteraka voafitaka Satana. Aiza ho aiza izao sy anao ankehitriny. Satana nazera teto amin'ity tany ity, niaraka nazera tamin'ny anjeliny. Ho gaga ve isika raha noho ny asan'ity devoly ity, ny amin'ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fanovana ny fahamarinana ho tahaka ny fahadisoana, ary ny fahadisoana ho lasa toy ny fahamarinana. Mpamitaka lehibe Satana ary miezaka ny anova ny lalàn'Andriamanitra mba aneo amin'ny olombelona fa ny fahadisoana indray ny tolasa fahamarinana. Ho gaga ve isika raha nafika ny vahoaka an'Andriamanitra Satana? Ho gaga ve isika raha anova ny sabata ny Baiboly Satana ka anendry andro hafa mba ezana hitondrana fanimpopy hivavahana eto amin'ity planeta tany ity? Iza tokoa moa no nanova ny sabata ny Baiboly? Raha Andriamanitra voalaza fa tsy nanova. Izy raha teo no miteny ao Malaki 7:9 manao hoe fa izao Jehova dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ilay niteny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Dia tsy nanova n'izany sabata ny Baiboly zany. Sabata ny Jehova mihitsy io, nomeny ho famantarana ny vahoakany. Ao amin'ny Ezekela 20:12. Io no alalan'ireo mpanarady azy. Io no mampiavaka ny fiankofana amin'Andriamanitra marina sy ny fiankofana sandoka izay entin'ny Satana eto amin'ity planeta tany ity. Na Jesosy dia nitandrina ny sabata ao amin'ny Luka 4:1-20. Ny mpianatry Kristy ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20, ny 2:2 hatramin'ny 4:2 nitandrina ny sabata. Ny apôstôly Paul nitandrina ny sabata. Io sabata io no ambaran'ny filazantsara telo fa andro ny tompo ny sabata ny zanak'olona. Jesosy Kristy tsy nanova izany sabata izany. Ny Hebreo 7:7 teo dia miteny manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova Jesosy ary tsy nanova. Ny mpianatra ihany koa dia tsy nanova izany sabata izany. Repetero amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 dia niteny mazava manao hoe Andriamanitra ny tokony hoekena mihoatra noho ny olona, ka izy ary nanova ny sabata ny Jehova izay andro fivavahana atolotr'Andriamanitra ny taranak'olombelona iankofana aminy ho amin'ny andro hafa. Ao amin'ny Apokalipsy 7:1 no aneo amintsika amin'ny fomba mazava rehefa vita izao famelabelarana izao. Ny fahamarinana izay tian'Andriamanitra ho raisitsika
anaisotra antsika eo ambany famitana lehibe izay ataon'ny satana. Apokalipsy 3:1 manao hoe ary hitako fa hidrona izy bibidia niankatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Bibidia misy anarana fitenenan-dratsy. Ny atao hoe fitenenan-dratsy dia ny fandraisana ny fahefan'Andriamanitra, fandrobana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ny fahefany mitarika sy mametraka ireo tokony hoarana eo amin'ny zava-boary. Amin'ny Apokalipsy 7:1 zany dia ampahitan'ny apôstôly Jaona antsika ity bibidia lehibe ity. Bibidia izay fahitako ny apôstôly Jaona dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianana ary fahefana lehibe. Hitantsika fa niady eto amin'ity izao tontolo izao ity, niady ifanandriana ny tsara sy ny ratsy, dia ady fahefana, ady na fiankofana, ady misarika ho amin'ny fanompom-pivavahana tena izy sy fanompom-pivavahana sandoka. Hitantsika tsara ny anarantsika fa ny sabata no ivon'ilay ady ho amin'ny fiankofana. Io sabata ny Jehova io no amafisy ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy fa mariky ny mahavahoaka an'Andriamanitra ireo mpanaradia azy. Ary io ihany koa no resahany Daniel fa maro-pitokisana amin'Andriamanitra ao amin'ny boky izay nosoratany. Hitantsika ao amin'io fahitana ao amin'ny Apokalipsy 7:20 io fa miseho amina sarina biby ity fahitana lehibe anankiray ity. Biby tahaka ny leoparda, biby tahaka ny liona, tahaka ny bera, manana elatra. Inona ny tiano ambara? Ilayntsika ny miverina amin'ny faminanian'i Daniel izay manazava misimisy kokoa izany faminaniany Apokalipsy izany. Iza ity bibidia ity? Aiza ny toerana misy azy? Ary inona ny zavatra ataony? Andao odinitsika ny faminanian'i Daniel ao amin'ny Daniel 7:2 sy 3 manao hoe ary nisy biby efatra lehibe samihafa niankatra avy tamin'ny ranomasina. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay tsangana amin'ny tany. Daniel 7:17. Ambaran'ny mpaminany Daniel fa maneho fanjakana efatra ireo biby anankiefatra samihafa ireo. Ilay bibidia zany dia anehoana fahefana, anehoana fanjakana. Ao amin'ny Daniel 7:17 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery, nijery ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Ilay biby voalohany izy dia tahaka ny liona. Ity biby ity maneho fanjakana dia tsy iza fa anehoana ny fanjakan'ny Babilôna izay nanjaka tamin'ny vanim-potoana nanoratany Daniel izany faminaniana izany. Daniel 7:1-5. Iza indray ilay biby faharoa raha ny fanjakan'ny Babilôna no asehon'ilay biby voalohany toy ny liona. Ilay biby faharoa amin'ny Daniel 7:1-5 dia izao no lazainy. Ary indrokoa ny biby faharoa hafa tahaka ny bera izay nampisolotra ny ila-tenany sady nisy taolatehezana 3 teo ambavany, anelanelany nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana omana nofobe. Raha maneho ny fanjakan'ny Babilôna ny biby voalohany, ity biby faharoa tahaka ny bera ity kosa dia anehoana ny fanjakan'ny Mediana sy ny Persiana. Raha mitodika eo amin'ny tantara isika dia Mediana sy Persiana no nanamotsamotsana ny fanjakan'ny Babilôna. Izy ireo no nandresy ny mpanjakany Babilôna ary eo taolatehezana 3 izay hitan'ity faminaniana ity teo amin'ny nifin'ilay bera dia maneho ireo fanjakana 3 no reseny: fanjakan'ny Lidia, ny fanjakan'ny Egypta, fanjakan'ny Babilôna. Daniel 7:1-5. Iza indray ilay biby fahatelo? Iza no asehon'ity biby fahatelo ity? Ary no ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana ela-borona efatra teo an-damosiny, ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy.
raha maneho an'ny Babilôna ny liona, maneho ny Mediana sy ny Persiana ny bera. Iza indray no asehonyity leoparda ity. Raha mitodika eo amin'ny tantara isika, ny fanjakana nandimby ny ampira Mediana sy Persiana dia ny ampira Grika izay nitariny Aleksandra lehibe. Ary hitantsika fa eo amin'ilay faminaniana dia ambara fa toy ny leoparda izy, maneho hafainganam-pandeha izany nga Alexandre le Grand. Teo amin'ny 70 taonany dia fa nanjakazaka, nanerana, nanaparitaka ny fiandrianany sy ny fanapahany teto amin'ity zao tontolo zao ity. Eo amin'ilay fahitana ihany koa dia ambara fa manana loha efatra ilay leoparda. Iza no asehon'izany loha efatra izany? Rehefa maty nga Alexandre le Grand dia jeneraly anankiefatra izay tsy te hifamono, tsy te hiady, no ny fandamina ny teny manao hoe aleo isika no andimby ny fahefany nga Alexandre le Grand, ny jeneraly Cassandre, Lysimaque, Ptolémée ary Séleucus. Ireo no asehon'ireo loha efatra eo amin'ity leoparda ity, nandimby nga Alexandre le Grand. Ny biby fahefatra iza indray izy io? Amin'ny Daniela 7:7 manao hoe no ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina arindro ny fahefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana nify lehibe izy. Andao isika hitodika eo amin'ny tantara. Iza no ampira fahefatra teo amin'ity zao tontolo zao ity? Nandimby ny Babilôniana, nandimby ny Mediana sy Persiana, nandimby ny Grika. Iza ity ampira fahefatra nandimby ny Grika ity? Tsy iza izy io raha mitodika amin'ny tantara isika, porofony tantara izany, fa io no ampira Romana. Asehon'ilay biby mahatsiravina, ny ampira Romana no nanjaka tamin'ny vanim-potoana nahaterahany Jesosy Kristy. Ny mpitsara Romana nga Pilato no nitsarany Jesosy Kristy. Miaramila Romana no namantsika ny tongotra sy ny tanany. Ary mbola tamin'ny andron'ny Romana ihany koa no nandravana ny tanànan'i Jerosalema 70 taona tao aorianan'ny akaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra. Io zany no asehon'ilay biby mahatsiravina, ny ampira Romana. Fa misy zavatra miseho eo amin'ity biby fahefatra ity izay lazaina fa manana tandroka 10. Ity ampira Romana ity manana tandroka 10. Inona no asehony reto tandroka 10 reto? Raha mandinika ny nofin'ny mpanjaka Nebokadnezara isika amin'ny Daniela 2 ny amin'ilay sary olona rehibe maneho ny fanjakana mifandimby ihany koa, manomboka amin'ny Babilôniana, ny Mediana sy Persiana, ny Grika ary ny Romana, dia asehon'ilay sary olona ilay tongotra vy sy ratsa-tongotra mifangaro vy sy tanimanga. Firy moa ny isan'ny ratsa-tongotra? 10. Ary firy no isan'ny tandroka eto amin'ity biby fahefatra ity? 10 ihany koa. Io tandroka 10 sy ny ratsa-tongotra 10 dia maneho ireo fanjakana barbariana izay nanjaka tao aorianan'ny faharavany ampira Romana. Ireo fanjakana barbariana ireo, anglo-saxon, franks, almanie, lombard, bourgondiens, visigoth, suevi, vandals, eruls, ostrogoth. Ireo fanjakana barbariana 10 ireo no asehon'ireo tandroka 10 ireo. Ireo izay nivadika ao Eropa moderna ankehitriny. Lasa continent any Eropa, lasa Eropa mizarazara. Amin'ny Daniela 7:9 dia zao ny voalaza. Nodiniko ny tandroka, ka indro nisy tandroka raiky koa nipotra teo aminy. Nisy tandroka kely koa nipotra teo aminy, ary novoana teo anoloan'io ny tandroka 3 tamin'ireo taloha. Ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy. Hitantsika fa ilay bibidia fahefatra dia maneho ny ampira Romana. Naniry tandroka 10 maneho any Eropa mizarazara ankehitriny. Ary teo amin'ireo tandroka 10 dia nisy tandroka kely anankiray ihany koa nipotra. Iza no asehon'ity tandroka kely ity? Iza ity tandroka nipotra avy ao Eropa tatsinanana ity, izay nipotra tao aorianan'ireo tandroka 10, ireo Eropa izay hitantsika firenena Eropeana, izay hitantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Lazainy Daniela 7:5 fa manana maso tahaka ny mason'olombelona izy,
ny baiboly dia milaza fa ireo mpaminany natsoina hoe pahita satria mijery amin'ny mason'Andriamanitra izy ireo. Ka ny dikany hoe manana mason'olombelona zany dia izao. Raha mpivavahana izay mifototra amin'ny fampianaran'olombelona. Ity tandroka kely ity dia manangana rafi-pivavahana mampanjakazaka ny fahefan'olombelona, ny fanaon'olombelona. Daniela 7:7-20. Zao no ambarany. Hafa noho ny voalohany izy. Manana maso toy ny mason'olombelona. Mampiatra ny fomba fanaon'ny olombelona eo amin'ny fivavahana. Hafa noho ny teo aloha. Izay milaza fa ny fahefana teo aloha rehetra dia fahefana ara-politika. Fa ity fahefana ity tandroka kely nipoitra avy tao Eropa atsinanana ity kosa dia sady fahefana ara-politika no fahefana ara-pivavahana. Hafa noho ny teo aloha. Inona no ataon'ity fahefana ity? Toizantsika ny faminanian'i Daniela. Daniela 7:1-5. Ary teny hanotra ny avo indrindra izy, sy hampahory ny olo-maso ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Ilay tandroka kely dia miteny zavatra miompapana, mitady hanova fotoana sy lalàna. Daniela 5:1-12 dia miteny mihitsy manao hoe nazera no amin'ny tany ny fahamarinana, ary niasa izy sady nambinina. Manohitra an'Andriamanitra izy, manjera ny fahamarinana amin'ny tany izy, miteny manohitra ny avo indrindra izy, kanefa toa ambinina ihany, toa ohatra ny miasa sady ambinina ihany. Iza ity fahefana ity? Raha mijery ny soratra masina isika dia mahita fa Andriamanitra dia nametraka ny sabata mba ho famantarana ny olona. Nametraka ny sabata ho tsangam-bato ny famoronana. Hitantsika kosa nefa fa niova izany andro sabata, andro fivavahana izany. Izany andro ny Jehova izany, andro ny tompo izany, niova ho amin'ny andro alahady. Nisosoka tsikelikely teo amin'ny tantara ny fanovana. Ary ny fandiniantsika an'izany no ahitantsika hoe iza tokoa moa ity bibidia fahefatra izay nisy tandroka kely nipoitra teo aminy ary nanotra ny avo indrindra, nampahory ny olo-maso ny avo indrindra, nanova fotoana sy lalàna ity. Niova tsikelikely ny fiovan'ny sabata ho alahady teo amin'ny tantara. Tamin'ny andron'ny Constantin no nandraketana an'izany antsoratra. Rehefa hitan'ny Constantin fa arakaraky ny nanenjehana ny kristianina tamin'ny fotoan'androny, vao mainka nampiroborobo ny fivavahana. Io izy manao hoe ovaina ny fomba fiasa. Ka tsy hoenjehana ny kristianina fa ho tadiavina ny marimaritra iraisany. Ny ampira Romana dia mpivavaka tamin'ny masoandro. Ary niteny Constantin hoe manomboka izao dia hivavaka ho lasa kristianina isika. Fa izao kosa ho tadiavina ny marimaritra iraisany. Ny Andriamanitry ny kristianina no Andriamanitsika, fa ny fanaontsika kosa dia ampidirina ihany ao amin'izany fanao kristianina izany. Ny andro fivavahantsika tamin'ny masoandro no atao fivavahan'ny kristianina, ka dia io no iankofan'ny kristianina rehetra ambonin'ny tany. Nanomboka tamin'ny taona 900 hatramin'ny taona 730 dia nasosoky ngia Constantin tsikelikely izany fanovana izany. Ary nanomboka adino ny fitandremana ny sabatany Baiboly. Adino ny fitandremana ny sabatany Jehova. Tanteraka ny faminanian'i Daniela manao hoe hitady hanova fotoana sy lalàna izy. Andeha isika hijery ny tantara. Iza tokoa moa zany no nanova ity sabatany Jehova ity ho lasa ho amin'ny alahady? Iza no nanova ny andro fivavahana sabotsy ho lasa atao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro? Raha manana fivoasana katesisy isika dia hita ao anatin'izany fivoasana katesisy izany ny fanontaniana izay misy valiny. Zao ny voalaza ao anatin'io boky io amin'ny fanontaniana manao hoe andro inona moa ny sabata? Valiny ny sabotsy ny sabata. Fanontaniana apetraka io boky io ihany hoe nahoana isika no mitandrina ny alahady ho solon'ny sabata? Izao no amaliana io boky io azy, satria nafindra ny Eglizy Katolika ho amin'ny alahady
ny fahamasinany sabata. Ny fiangonan'ny Roma no nanova ny sabatany Jehova ho amin'ny alahady, ary tsy miolaka izy ireo, tsy miafina izy ireo, manana fahatsoram-po izy ireo miteny marina fa izy tokoa no nanova izany andron'Andriamanitra izany ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Raha mamaky ny encyclopédie katolika isika izay laharana fahaefatra pejy 750 dia izao no voalaza ao anatin'izany boky izany: ny Eglizy taorian'ny novan'ny sabata andro fahafito amin'ny herinandro ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nanova ny didy fahatelo izay mitaky ny ankamasinana ny sabata mba anamasinana indray ny alahady ho androny taona. Rehefa mamaky ny katesisy katolika isika dia mahita ny fanovana ny didin'Andriamanitra ao anatin'izany boky izany. Ilay didy faharoa izay milaza manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao, dia ny foanana ka ilay didy fahafolo miteny hoe aza mitsiritra no ny zaraina roa mba amenona ho folo izany didin'Andriamanitra izany. Monseigneur Juvelet dia nanoratra ilay boky mitondra ny lohateny hoe tantara fohy ny Eglizy katolika. Ao amin'ny pejy 720 amin'io boky nosoratan'ity pretra ity dia ilazany ireo teny izay avantany amin'ny protestanta. Ireo protestanta manko dia milaza manao hoe izay tsy manaraka afa-tsy ny soratra masina. Dia izao no nambaran'ity pretra katolika ity ao anatin'io boky io amin'ireto protestanta ireto. Teny sasatsasa ny tokony atao amin'ny protestanta ity. Mazava ao amin'ny soratra masina ny didin'Andriamanitra hoe makamasina ny andro sabata sabotsy. Sabotsy hatrany hatrany no andron'ny tompo teo amin'ny testameta taloha. Sabotsy koa tamin'ny testameta vaovao fony fahavelon'i Jesu Kristy. Ary na dia ankehitriny izao aza, mbola sabotsy ihany ny tanany jody ho andro fivavahana. Manomboka amin'ny teny voalohany ka hatramin'ny teny farany ao amin'ny Baiboly manontolo, dia tsy misy didy milaza fa tsy maintsy ho hamasinina ho solon'ny sabotsy ny lahady. Koa inona saiza no hiaviany izany raha tsy ny Eglizy katolika? Tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina izahay, hoy Lutera sy Calvin sy ny namany. Raha izany nahoana izy manotra isan'alahady ny Baiboly izay mandidy ny anamasinana ny sabata? Nahoana no manaiky ny Eglizy izay mandidy ny anamasinana ny alahady izy ireo? Monseigneur Juvelet no manoratra izany teny izany. Ary mbola apiny manao hoe raha tsy hamasinina ny sabotsy dia tena voatsipaka mihitsy ny soratra masina. Raha kamasinina kosa ny alahady dia keny tokoa ny Eglizy araka ny fanaon'ny katolika. Moa manana fahefana hanova ny didin'Andriamanitra ve ny olombelona? Andriamanitra dia miteny manao hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsisy hofoana na dia tendron-tsoratra iray, ena litera iray azy eo amin'ny lalàna, tsy tonga anafoana ho Kristy fa tonga anatanteraka. Inona ary no tokony ho ataontsika? Iza no ekentsika ho mpitarika antsika? Ny fampianaran'olombelona ve sa ny Baiboly? Andriamanitra dia nanoratra tamin'ny ratsy Satanany teo amin'ny vato fisaka ny didy folo, izay misy ny didy fahaefatra mitaky antsika hatsiaro ny andro sabata, satria natao haharitra mandrakizay izany. Ao amin'ny Salamo 7:7-7 dia manamafy Andriamanitra manao hoe ny fanekeko tsy hotsoahako ary nolazainy molotro tsy hovako. Tsy Andriamanitra mihitsy no nanova ny sabata ho amin'ny andro alahady. Ireo fiangonan'ny Roma, ireo mpitondra fivavahana katolika dia miaika amin'ny fahatsoram-pony ary mirehare amin'izany fahatsoram-pony izany fa izy ireo no nanova ny sabata ho alahady. Ka iza ary no tomponao? Jesosy Kristy izay manto anao teo amin'ny hazo fijaliana ary miantso anao hanamasina ny sabata ve? Sa ireo mpitarika ara-pivavahana? Mifototra amin'inona ny finoanao? Mifototra amin'ny Baiboly ve? Mifototra amin'izay ambaran'ny soratra masina ve? Sa mifototra amin'ny tenin'olombelona? Ny fivoasana katesisy dia manamafy ihany koa ao amin'ny pejy 720 izy ity dia nadika avy amin'ilay boky Canon and Tradition soratan'ireo pretra katolika manao hoe ny fahefan'ny fiangonana dia tsy voatery orina amin'ny soratra masina,
manana fahefananova ny fiangonana toy izay efa nanovan'ny fivavahana avy amin'ny sabata ho amin'ny alahady, tsy baiko avy amin'ny Jesosy Kristy zany hoy izy ireo, fa fahefana avy amin'ny fiangonana. Fahefana inona no tokony ho atao lahara-pahamena eo amin'ny fiainantsika? Fahefan'olombelona ve? Fahefan'ny mpitondra fivavahana ve? Sa ny fahefan'Andriamanitra? Sitrapon'ny mpitary-pivavahana ve? Sa ny sitrapon'Andriamanitra? Adama sy Eva dia mpitandrina ny sabata. Mosesy dia mpitandrina ny sabata. Jesosy dia mpitandrina ny sabata. Ireo mpaminany rehetra teo amin'ny testameta taloha mpitandrina ny sabata. Ireo apôstôly sy mpianatry Kristy mpitandrina ny sabata. Ary ny Baiboly dia mbola miantso ny olona andro farany hitandrina ny sabata. Miteny ny soratra masina manao hoe: nomeko azy koa ny sabata ko famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Ezekela 20:1-12. Io no famantaran'Andriamanitra ny vahoakany, ny sabata. Indraindray miteny isika manao hoe fa tsy zany intsony no tokony hotoriana. Ilay boky ny Apokalipsy, boky farany eo amin'ny Baiboly, boky ny olona ny andro farany, dia mbola miantso ary manantitrantitra fa tokony ho tandremana ny didin'Andriamanitra. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ireo izay miteny manao hoe tsy ilaina intsony zany sabata izany, efa lany andro zany sabata izany, manova inona ny vavahana amin'ny andro hafa, Andriamanitra raha ihany. Tadidinareo ve ny fitaka nataon'ny Satana teo amin'ny saha Edena? Samy hazo ireo, nahoana ny tsy hohaninao ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy? Samy voankazo ihany ireo, nahoana no avakavahanao ampahendry anao ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy? Ary ankehitriny dia mbola io ihany koa no fitaka izay ataon'ny Satana amin'izao taranaka izao. Samy andro, nahoana ianao no hifidy andro? Samy andro, na ny sabotsy na ny lahady, samy azonao atao ny mivavaka amin'ireo. Andriamanitra raha ihany, tsy Andriamanitra dia tiantsika ary te hiaro antsika amin'izany famitahana izany. Misy fiankofana roa samy hafa. Fiankofana amin'ilay Andriamanitra pahary, tompon'ny sabata, sy fiankofana amin'ilay bibite. Fiankofana amin'ny mpamorona sy mpanavitra, sy fiankofana amin'ilay fivavahana sandoka, rafi-pivavahana sandoka izay ataon'ny Satana. Mety manindrona antsika izany fampianarana izany. Mety mafy amintsika ny miaino izany fampianarana izany. Fa mafy amiko ihany koa no mitory izany fampianarana izany. Kanefa izany ny fahamarinana ny soratra masina. Eo ampelantanantsika ny safidy. Tian'Andriamanitra ny amonjenanao na ny Baiboly, na ny fahazarany olombelona, na Jesosy Kristy, na ny mpitary-pivavahana, na ny didin'Andriamanitra, na ny fotom-pinoany olombelona, na ny fampianaran'ny tompo, na ny fampianaran'ny mpitary-pivavahana, na ny lalàn'Andriamanitra, na ny lalàn'olombelona. O Josoa tamin'ireo zanak'Israely rehefa niatrika fiankofana roa samy hafa. Amin'ny Josoa 4:2-4 manao hoe: fidionareo anio izay otomponareo, fa raha izasy ny ankonako, anompo an'i Jehova izahay. Tianao ve ny anompo an'i Jehova? Eo ampelantananao ny safidy, mamaritra ny mandrakisainao, na anompo an'i Jehova ka hiara-manjaka aminy mandrakizay, na anompo ilay fiankofana sandoka ka ho voafitaka eo ambanin'izany famitahana goavana ataon'ny Satana izany. Na ny sabatan'ny Baiboly, na ny andro fivavahana tsy zangan'olombelona, fidionao anio izay otomponao. Ekeo ny antso ny fanahy mikasika ny fonao. Fahamarinana izay ao anatin'ny soratra masina izany. Fahamarinana tsy natao renesinao fotsiny, fa natao arahanao ihany koa. Ary androany Andriamanitra dia miandry ianao fatratra andray safidy hiandany aminy, hitandrina ny sabata, hiala amin'ny fiankofana sandoka, mba ho vahoaka an'Andriamanitra ho voavontsy sy andovan'ny fiainana mandrakizay. Amen.